Tokolasy tovovavy dia miarabantsika indray manaraka ity fandarana dinika ity. Amin'izao harivariva ny zoma fa 20 ny volana septambra 2024 izao. Manao politika manana ny lanjany ara-politika ary vavolombelon'ny tantara no vahiny nasaintsika ho ato amin'ny fandarana dinika amin'ity alindalin'ny zoma ity araka ny nambarako antsika tena am-piandohana. Asaiko ianao hanaraka izany amin'ny alalan'ny onjam-peo, amin'ny alalan'ny fahitalavitra ny MBS, eo ihany koa ny pejy amin'ny tambazotra sosialy mandefa ny fandarantsika amin'ny alalan'ny Facebook ary koa ny YouTube zany ho antsika any am-Pitandramasina, izay marobe dia marobe ianareo no manoratra amin'ny resaka aminay ary manome feedback, izay moa ilay fomba fitenenana, manome retour, manome fiverenana aty aminay ny amin'ny hoe izao no hanatsarana na izao ny fanontaniana apetraka raha toa ka mety na makaroa ny vahiny tahaka izao. Antony lehibe satria mahafana ny raharaha politika eto Madagasikara. Nanasana an'Andriamatoa vaovao Benjamin mpanao politika. Miarahaba tompoko. Miarahaba nareo tompoko. Miarahaba ry misaotra mba tsotra amin'ny resaka zany lafaniry nanasana indray amin'ity plateau mahafinaritra ty mba ahafahantsika mifampizara amin'ny olom-pirenena malagasy ny toe-java-misy eto amin'ny firenena zay tokony mba ifampizara antsika satria te hiara hifarimbona amin'ny vahoaka manontolo mba ho Madagasikara tandalana marina, Madagasikara milamina zay miteraka fandrasoana. Raha iverenana fohifohy ny momba ny avahintsika vaovao Benjamin satria ilainy ny tanora ty aoriana ny mahafantatra izany anarana izany, dia anisany mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo momba ny lalàna droit izy rehefa avy navita fianarana tany avaratry ny nosy, tany Vohimara tany, ary mpikasoka tanatin'ny tanora amin'ny fomba fanaovana politika, MAPK MM tamin'ny fotoan'andro nivoaka avy any amin'ny antoka MFM zany, taty aoriana dia nanana andraikitra marobe teny anivona ministera satria mpanolontsaina teknika tamin'ireo minisitra mifandimby, ary dia efa solombavam-bahoaka ny Madagasikara ihany koa vao fitany amin'izany distrika antononoko antsika izany, efa loholon'ny Madagasikara ihany koa ny tenany tamin'ny fotoan'andro, ary efa nanana andraikitra lehibe teo anivon'ny antoko Arema, ary efa nitatana vonjimaika an'izany antoko Arema izany, ary dia anisany ireo nanao soniny feuille de route zany izay namahana ny olan'ny krizy ara-politika teto Madagasikara taoriana ny 2024 ary nitondra ny volana politika Arema tamin'izany fotoan'andro izany. Efa mpanolontsaina manokana ny filoham-pirenena teo aloha ihany koa Rajaonarimampianina, hery izy. Maromaro tena maro kasikety Andriamatoa vaovao Benjamin izay vahintsika eto amin'izao fotoana izao. Eny ampiandohany eny ny mandeha ihany ny adihevitra maro samihafa moa rehefa ifampiresaka eto, izay mirahalahy mianaka efa elany na renesany tena amin'izany feo zany, ary raha ny fahafantarana anao Andriamatoa vaovao Benjamin dia anisany nanohitra ianao ny filoha Marc Ravalomanana, ary mpikasoka tena nafana fo tamin'ny CRN tamin'ny fotoan'andro, teo akavana ny filoham-pirenena Zafy Albert ny tety amin'ny Madagasikara, ary taty aoriana ianao rehefa miverina amin'ny fomba fanaovana politika ianao taoriana 2024 zany dia miandany amin'ny fanoherana ianao. Inona ny dikan'izay? Zany hoe miara-dindray amin'ny filoha Marc Ravalomanana ianao, ilay nitoerinao tany ho any amin'ny 2024 nakaty. Alohan'ny maliko le mikasika ny président Marc Ravalomanana, mbola hitamberina kely aoriana nanohitra koa tamin'ny fotoan'andro ny président Zafy Albert 2020. Nanohitra satria izy moa niaraka tamin'ny mouvance rebelle Rasalama zay tena nitarika ny fanoherana 2020, 2020, ary taty tamin'ny 2020 moa rehefa natao ny fitianana dia resy Arema nandresy président Zafy. Iny zany ny valina fa rehefa tonga tamin'ny taty amin'ny taona 2022 dia tonga ny fitiavana. 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 Tonga ny f
tam'y resaka fampihavanam-pirenena miaraka tamindray satria resaka tsy olona loatra ry namana faniry fa le toetsaina le toetsaina ny vonoiny tamin'ny 1 amby 20 ny voleny mbola toetsaina ny baribary loatra ara-politika nandrobaka fahefana izy satria mba hitondra ny heviny amin'ny toeram-pirenena teo zany ny fanohitra satria manana ny heviny koa ny toko arima fanohitra zany le hevitra anankiroa fa izy moa ny voafidy tamin'ny 3 amby 20 tsambikina rian'ny 2 amby 2 sika satria teo ndray izy namboly politika ny fampihavanana iny zany de ny ara-dalana zay satria na le programme anasa mahatonga le fifandonana politika tsy mitovy fa resaka fampihavanana zany ataoko ngamba raha mbola olo-pirenena malagasy anatin'ny foko 70 makatiany zany Madagasikara zany honosy iray de tsy maintsy io foto-kevitra fihavanana io aloha ny voizina nanohitra ny président Marc Ravalomanana tamin'ny taona 2 amby 2 nefa zao ndray miaraka aminy ohatran'le nazavaiko mikasika ny président Jean Felbert teo ihany tamin'ny 2 amby 2 resaka fifidianana moa no nanombohany zay zany mbola mieritreritra tamin'le résultat navoaka ny HCC tany Matasoa tamin'ireny fotoana reny hoe tsisy lany premier tour ho izy ny HCC fa miditra deuxième tour na de zany nefa président Marc Ravalomanana no 46% de président Didier Ratsiraka 40% de teo moa le nanomboka ny fifaninanana fifaninjanana ara-politika hoe premier tour de vita satria misy vato ozoka misy an'izao premier tour de vita niditra tamin'ny fampiraraha iresa-pirenena mivezivezy tany Dakar sy ny sisa de taty afara nakatoavana tamin'ny 6 mai 2022 zany fa nandresy premier tour président Marc Ravalomanana teo mbola ny fanipaka kely ihany nisaraka ny lalana fa soa ihany rehefa tonga teo moa izy zay fa sénateur élu tamin'ny 2001 mois de mai 2001 efa sénateur élu efa vitany investiture anay teo Anosikely mikasika ny maha olom-boafidy anay de nanendry sénateur 30 koa président Ratsiraka 80 no ny fidina 30 ny tendrena 90 nisany olona tam'ireny de rehefa tonga tamin'ny fitondrana moa président Ravalomanana taorina ny 6 mai 2002 de miantso amin'ny président république azy hevitra nitoeriko fa rehefa izy natao président république nandalo 2e investiture de nanaja azy ohatra ny fanajako filoham-pirenena rehetrarehetra na de ny fanohitra ara-politika ny hevitra no nitoeriko tamin'ny président Marc Ravalomanana indrindrandrindra misy maromaro tokoa ohatra ny cadre ny arema no tany ampigadrana tamin'izay anao koa moa rehefa mandinika ty aorina avy tamin'ny président Ravalomanana irery ve de hitanao fa na ny afanamponay samby zanaky ny faritra zany raha ohatra zanaky Voemaro Andriamatoa Faniry enao no député teo aloha na sénateur teo aloha tonga ny crise politique zandray toyody tsy maintsy toriko any amin'ny président Marc Ravalomanana anao mba ho voasambotra aiza moa ahafantaran'ny président Marc Ravalomanana cadre rehetrarehetra manerina nosy fa rena tany Majunga tena nipira izay ny gouverneur Vonjomaiky moa mandriam-piadanana ny Zoda occupera Tsiranana ihany teo zany ny fanjevo ny liste zay nahatonga ny
lista hoe mpanohitra ny fametrahana fiovana ny mpitondra eto amin'ny firenena tonga ny zanadambo zany de avy de marambotra zanadambo roa tsy afanitra hoe izy moa zany vaovao tsy maintsy olona ny fotony nanoro hoe atsy ka misy ihany koa zany rehefa mandinika taty orina endrika fiadivan'ny toerana samby zanaka ny faritra ka sady niady tamin'ny président Ravalomanana ny tenako tsy nakato loatrako le fihetsiky ny samby zanaka ny faritra sasantsasany tam'izay fotoana zay mety hoe tsy mitovy hevitra ianao sy ny filomarika Ravalomanana tany aloha zany fa ankehitriny zany de efa tafaradalana anatin'ny fanoherana tafaradalana zay ve le tiana teny zay le fantanana satria am'izao fotoana zao zany ny fomba fijery ianao sy ny filomarika Ravalomanana mitovy fijerinay mirahala miaraka ary matetika any-drano miaraka amin'ny fampidinika miara-misakafo amin'ny président de fa tena mitovy ny hevitra ary le teniny farany izy avy tany amin'ny oveka tena nakasitrahako hoe hiezaka tsika hitaiza ny olom-pirenena mbanao fanovana tsy misy raha latsaka tsy misy korontana fanovana mpilaminana mifanaraka amin'ny lalàna velona mba hitandrovantsika hatrany hatrany ny maharay atsika ary tsy amelanareo vahoaka irery aho izy nareo vahoaka ny Tananarivo itsika vahoaka ny Madagasikara fa tsy maintsy ho saro-piaro amin'ny tanitsika be loatra ny fahampotehana misy efa miditra amin'ny fahantrana lalina ka tsy amelanareo malagasy horery ny tenako zay zany nahatonga ny fanatona ny hevitra imirahala mianaka satria zay foana ny lalana hatafavoahany ty Madagasikara ty ny fitazonantsika nosy ray tsika malagasy iray itsika ka raha io ny toetsaina entiny président Marc Ravalomanana andre andraikitra na tamin'ny filoham-pirenena teo na amin'ny mahabe ny tanàna manetry tena zany hirotsaka be ny tanàna de toanana satria Antananarivo ange renivohitry i Madagasikara ka am'izao fahampotehana zao nirotsaka président Ravalomanana hanarina azadiny fa nisy teniny ministre Taberandriamanasoa tamin'ny fandaharana kokolo nahitako azy hoe tamin'ny andron'ny président Ravalomanana ange na chauffeur ny taxi na chauffeur ny bus voaterinanao cravaty daholo mila madionao ny mifanerasera amin'ny vahoaka mariky ny fivoarana zany ka iza moa tsy te hivoatra am'ty kapitale imbonana ty zay fa mahamenatra ny lazantsika ny velany rehetrarehetra ny hoe ny renivohitra farany maloto maneran-tany Madagasikara na ny afrikanina za mime atsika zany ny zava-misy tsy azo lavina ary misy antony mahatonga an'ireo kanefa ny Andriamatoa vaovao Benjamin raha ny taratasy navoakan'ny oveka zay mandray ny antota taratasy ny reporotsaky fidiana eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra dia nolavina izay fandraisany anatota taratasy izay noho tsy fahampiny ilay taratasy manambara ny fanamarinana fandoava-ketra zay certificat de régularité fiscale moa fiantso azy de no amafisiny semi-foibe indray zany ary tamin'ity androany ity de mbola nitondra ny fitoriana mikasika izany fisakanana ny firotsana adika toy izay manko zany no aty fanoherana zay fisakanana ny firotsana ny Marc Ravalomanana ny tsy famezana n'ilay régularité fiscale na hoe état de 111 bis zany teny amin'ny tribunal administratif ny mpisolovava sy ny mpiaradia ny Marc Ravalomanana fa ho anao mpanao politika manokana inona ny fandraisanao an'ity tsy fanomezana ny régularité fiscale ny Marc Ravalomanana an'ity ary tsy fahafahany mirotsaka hovidiana eto Antananarivo renivohitra na de nitanisa ary ianao fa navita zavatra betsaka izy tamin'ny fotoanandro tsy resina satria manomboka mazava amin'ny olom-pirenena rehetrarehetra zao araka ny voalazan'ny maître Antra
araka voalazan'ny présidence teny voalazan'ny Fidèle Razarapiera tamin'ny miara-manonja resaka politika io atahorana sao de lasa be ny tanàna eo président Marc Ravalomanana isokatra indray ny varavaran'ny fahalalahana hamoaka hevitra anao ady hevitra malalaka zay zavatra niadivanay tamin'ny 2008 taria Ambohijatovo niaraka tamin'ny président Rajoelina tany ny tenako isan'ny nafana fo mihitsy iady fa hoe esory ny ministre ny serasera le ny président Ravalomanana io manakana ny fahalalahana hamoaka hevitra ka aleo ajoro ny kianjan'ny demokrasia aiza ny fanantenana fampanantenana tamin'ireny fotoana reny mbola vela i kabarotsika indray ve rehefa avy ny kabary te président Rajoelina afaka mikabary ve président Marc Ravalomanana amizao ahoana ny fitantanam-bola mpanjakana amizao inona ny rapport nataon'ny Cour des comptes te masombahoaka amin'ny fitantanam-bola mpanjakana vola fanampitsika azo tamin'ny Covid efa vola mpanjakana zay vola mpanjakana entitsika anamevanana ny kere efa fitantanam-bola mpanjakana zay aiza ny fandehany reny inona navoakan'ny Cour des comptes na ninona riravonambinina nametraka fitoriana fa misy manque 44 milliards d'ariary ny volan'ny Covid tao ministère de santé Andriamatoa Alban Gagistabab fanajako ny anarany Faniry Rakotoarsoa Alban Faniry Rakotoarsoa Alban nametraka fitoriana écran place ny sisa zany ny zavatra misy ankoatrany ireny kerereny hitatsika ny posesika ny ala tany Androy tany amin'ny faritra Anosy ny havatsika tandroy rehetrarehetra ny bosesika ny ankaty mianavaratra tahorinany reny mbola voafehitsika ve ny environnement zao potika dolo ny alatsika rehetrarehetra isaka ny faritra isaka ny faritany tsy fanenjena an'ireo olona reo fa voatery ny findramonina tsy fidiny izy nefa mbola tsisy sakafoko tsisy asa amin'ny tany zay hivatanany voatery ny azo no aripana anaovan'ny charbon mba ho vola malaky misy mananjanaka 5 misy mananjanaka 3 reny findramonina reny ka zay hitany vola voatery izy manao na manara-dalàna na tsy manara-dalàna ny antony reny eo ny fitantanana tsy ara-dalàna zay nadina teny Ambohijatovo taty aorina nanao le lalam-panorenana tamin'ny mois d'août 2010 le kabary tao Ambohijatovo tsy nitanterahanay le lalam-panorenana nanovanany lalam-panorenana président Ravalomanana tamin'ny 2004 tsy nitanterahanay mbola tsisy vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana voafidy amizao afa-tsy ny commune ihany mo io zavatra fa tradition hatramizay na mbola tamin'ny fanjanahantany ary ka zay zavatra nytenen'ny président Rajoelina mampalahelo tsy nisy ny tanterahany na de ray indrindra le vely rano 3 zay fehezana ny kolikoly ady amin'ny kolikoly taiza nisy fitondrana be kolikoly volamena manjato ny amanjato ny taonina mivoaka ny velany ary ny mamenatra za tamin'ny lehibe ny gouvernement zay nanao fitantanana vonjimaiky ny arenan-kibony tany tena nipoiran'le ankoatran'le 370 kilo teo nipoiran'le 170 kilo mahery 110 nivoaka tany Comore 36 kilo fanaty coffre nanjavona tao ministère mine arenan-kibony tany ny vatosotsika tany Toamasina 8 conteneur aiza ny toyny reny amizao tsy laza zavatra ankoatran'izay tsy manendrikendrika olona izy ny nangaratra fa nade mba nanaovana enquête mba zahoana renseignement en tant que témoin
mba nahenono bianco nanao an'izany ve nareo naheno ny pôle anticorruption zay nahatonga tamin'ny farany niteniteny foana hoe tsy lasa pôle anticorruption antsono oa fa lasa pôle anti opposition dikan'izay ve diso fanantenana tamin'ny andro rajoely ianao diso fanantenana nametraka an'io zay sy ny président Ravalmana ny président Jameson Rakotomaro ny nametraka an'io bianco io tamin'ny 9 septembre 2004 satria rehefa nandray fahifana feno tokotra izy de conditionnalité ny mpamatsy vola mbola toy le privatisation efa natomboko tamin'ny androny président Ratsiraka ary fa niditra tam'izany ny gouvernement Ratsiraka natonga le ministère de la privatisation sy ny namany reny ministre Zandrila Horace Constant le ministre de la privatisation ka tsy tian'ny mpamatsy vola zany no sady juge parti le ministère zay nametraka an'io nationalisation io ka nanangana ministère hafa manokana ministère de la privatisation efa i président Ravalmana nanao filoha tam'ireny itsoroko amin'ny ohatra anina izy mba ho azony mpiaino atsika maninona andeha ny fifidianana solombavambahoaka saikany samborona ny be ny tanàna ny Diego tany Maivatanàna rehefa aveo moa de najanona noho ny fisalasalana tonga ndray ty ny fifidianana communal namoana didy fanasazina 5 taona 20 tapitrisa ariary ny lamandy 3 taona sa 4 taona tsy mahazo manao raha politika raha-mpanjakana 5 taona sazy miatra 5 taona sazy miatra maninona raha anao aniny ny pôle anticorruption tsy amin'ny vanim-potoana anaovana fifidianana ary efa nametraka antota taratasy nametraka tota taratasy ka isaka misy fifidianana zany vo mihetsika i pôle anticorruption lasa pôle anti opposition verina an'le fantaniko le matovavao Benjamin oui tiako angatahana valiny aminao ny tena fijerinao mazava amin'ny endrika fanakanana ny firotsahan'ny Filomarka Ravalmana fatahorana izy olany ary tsy maintsy olany raha izy ny candidat io de manjary ho betsaka ny fahalalana hipetraka eto Tananarivo eto ny renivohitra eto ny matetika fisin'ny fanorenana sy ny fandravana eto Tananarivo ara-politika io tsy ara-pitavam-panokarana fara-politika eto ny manangana eto ny mandrodana ka io ny tahorina tsy maintsy sakanana izy kanefa ny adevitra mandeha de hoe tsy nahalohetra ny Filomarka Ravalmana de mivoaka indray le resaka zay ataro io amin'ny taoriana 2024 zay manko ny tena antony goavambe mba tiako ahazahoana ny hevitra satria anisan'ireo signataire na nanao sonianao ny feuille de route zany nivoana tamin'ny crise ny amin'ny hoe ny fanekena tamin'izany ary lasa lalàna ny amin'ny onerana ireo niarambona tamin'izany anisan'izany ny orinasa Tico 1000 miliara mahery ny vola anana ny orinasa Tico amin'ny fitondram-panjakana vaovao Benjamin inta ny azonao resahana satria vavolombelon'ny tantara ianao tena nisy ve io tokony fanorenana ny niarambona taoriana 2024 io ary tena manambola amin'ny fanjakana ve ny orinasa Tico raha fijerinao azy ny tatoratiny mako vorazavaiko to hiditra amin'ny resaka famparahana ny resam-pirenena am'izay tsika am'izay fanontoniana apetraka anao zay misy io ary nahatonga taty aoriana nazahoany ny président Andrajola satria voasazy nge itsika 400 ngamba tsika iny voasazy 700 700 tsy nahazo nivoaka nankany velany raha tsy taoriana ny ty fanaovana soniavana mitondro zotra ato amin'ny ngamba naterako hoanina mihitsy ny Report Gazety zavatra ny soniavina eto amin'io tsy zavatra foronina entina andotona olona tsy zavatra resaka politika tsy misy fototra fa tena fifanarana iresa-pirenena manomboka teo amin'ny andininy any amin'ny voalohany moa izy de fa resaka processus de sortie de crise
de 2002 au 2009 tsy maintsy apetraka ny équilibre régional, tsy maintsy atao an'izao tany misy ny filoham-pirenena tsy tokony fiaviana amin'ny premier ministre, zany rehetrarehetra zany napetraka daholy. Aty amin'ny 2017 izy tena manamafy. Teto moa resaka indemnisation na fametrahana ny statut ny ancien chef d'État. Aleo ny chef d'État rehetrarehetra mba omena ny retraite sahaza azy mba tena ifandray tanana tokotra ifankaty zay filoham-pirenena mifandimby ainsi de suite. Fa ny an'ny président Marc Ravalomanana manokana no anina amtika mareta kely fa ivakiko izy mba hazava amin'ny rehetrarehetra. Andininy 2, 3, 4 eo ny vakiko de hazava amitsika. Andininy 20 article 20 fotsiny aloha. La haute autorité de transition devra permettre à tous les citoyens malgaches en exil pour des raisons politiques zay olona ara-politika na tonga azy nanao sesitany na voany sesitany tsy fidiny en exil pour des raisons politiques de rentrer à Madagascar sans condition. Tokony ampidira Madagascar tsy misy fepetra, y compris monsieur Marc Ravalomanana. Maninona moa ny songany SADC manokana y compris. Maninona tsy nataony y compris Pero Rajaonarivelo, y compris président Ratsiraka, fa y compris Marc Ravalomanana. La HAT devra garantir la sécurité à tous les exilés malgaches rapatriés. La HAT devra développer et promulguer d'urgence les instruments juridiques nécessaires, y compris une loi d'amnistie. Zany dolo zany karazana arfanina napetraka ny SADC tamitsika hamerenana ny président Marc Ravalomanana mba ho misy sécurité. Sécurité araka ny lalàna koa aza. De io moa tsy tanteraka. Tonga ihany ny fahataperany 2013 nindroso tamin'ny fifidianana président de république atsika. Ajanokely nindroso tamin'ny fifidianana président de république atsika. Toizako aloha le andininy. Zay avy manazava hoe nanino tsika nindroso tamin'ny président de république asiko anina parakatazy kely rehefa aveo. Andininy fa 20, toute personne victime des événements politiques entre 2002 et la date de la signature de la présente feuille de route qui aurait subi des préjudices de quelque nature que ce soit aura droit à une réparation et ou indemnisation par l'État dont les modalités seront fixées par le filankevitry ny fampihavanana malagasy, entre parenthèses, Conseil de réconciliation nationale. Tuizako. Un fonds national de solidarité, FNS, sera mis en place afin d'indemniser les ayants droit et les victimes pour les préjudices subis lors des événements politiques entre 2002 et la date de la signature de la présente feuille de route. La communauté internationale sera appelée à soutenir ce fonds. Tenany divanay io satria io ny président Ravalomanana potika tamin'ny 2009 fa taloha koa ny zay arema koa mba potika ka matoa ary zay ny amin'ny signature eto ny aremana azo 2 cases
ary matoa izy miteny hoe de 2002 jusqu'à ces jours nanao soni président Namrakotor Velo nisy olo tena ny président Marc Ravalomanana nanao soni any tenako nisy olo tena ny antoko Arema misy le mouvance Didier Ratsiraka iny any président Didier Ratsiraka iny fa le parti Arema sady naniraka anao mission ny fitantanana vonjimbaiko président Ratsiraka fondateur naniraka Pierrot Rajanarvelo nametraka taratasy tamin'ny atitany hoe manao ny intérim ny antoko Vauvao Benjamin mandritra ny tsy maha eo ny fondateur sy zaho secrétaire national voafidiny congrès deux cases ny Arema ato parti Arema mouvance Didier Ratsiraka za zany nanao soni ary fampiresaka zay sy président Zafelbert nandritra ny fotoana fo soni avo izy io zanako lahy satria ny olona reo Arema koa reo izy mba victime tamin'ny 2002 zao izy victime koa président Marc Ravalomanana matoa Mamrakotor Velo misoni ka vao maiky anamafy le fihavanam-pirenena ny fanaovana sonieny io vao avy ny fampiresaka zay sy général Émile Tsaranazy vao teo zaho izy tena victime a milliard tsy vitany tranoko no potika tanteraka ny fananana rehetrarehetra tao an-trano tsy hita pesipesena potika ka itsika miteny eto président Ravalomanana oui ary maninona mo apoitra ny fanakanana naninona tsy napoitra tamin'ny présidentielle satria mangataka ny resam-pirenena hoe aleo fidianana malalaka io satria filoham-pirenena azo sakisakana ny ilatsaka tokony zay koa amty communal ty androm-panjakanana de any amin'ny fototra fa efa solo tena ny am'izao fotoana zao ro collectivité territoriale décentralisée io communal io avolao izy fifidianana malalaka ka ny indemnisation zay vao nivakiko teo tamin'ny article efa lasa lalàna ny tondrozotra lasa lalàna ny tondrozotra satria mbola mila niny ny parlement tany transition lasa lalàna de maninona tsy nitanterahina ary nanaovako to hoe ny pôle anticorruption lasa fitaovana ra politika sisa tsy manenjika olona rehefa tsy amin'ny vanim-potoana ampifidianana be ny tanànany Diego raha tany amin'ny 2017 naninona 2018 tsy fanjaina izy fa tsy izy ilatsaka be ny tanàna zao 2024 ka midika fa ataon'ny politika mankatoa ny teniny maître Antre honorable président groupe parlementaire Fresankina président Siteny président vice-président Mpanohitra amin'ny assemblée mankatoa ny teny zareo hoe lasa resaka politika ny président Ravalomanana io fa tsisy fomba tokony anakanana azy araka ny lalàna hitaiky tokony zao hanokatra ny sain'olona victime rehetrarehetra miresaka aminamina victime tamin'ny 2002 2009 zay akoraka mba hitory maninona ny dommage intérêt tsy ny dira amin'ny fanjakana ary to de manasa anareo aiza moa ry président Marc Alphonse tsara anaovanareo fanadidina satria ny eniko farany de za mo conseiller ihany tao fa ny bureau maharitra ny tena nitantana ny dossier nametraka dossier ny bureau maharitra ny CFM nangataka tany amin'ny gouvernement ny premier ministre Ntsay Christian hoe mamoa décret anareo manangana agent comptable indépendant de io zany androtsahan'ny parlement vola tokony misy vote amin'ny loi des finances any uniquement anaovana dédommagement ny olona victime satria lalàna iresa-pirenena ty sady afahantsika mangataka koa zany amin'ny communauté internationale hoe io fa fa namoa karazana agent comptable zay ara décret mpanjakana anaovana ny dédommagement ny olona victime zay nampanaovinareo communauté internationale ihany satria ny SADC na iraka ny Nations Unies misy engagement ny communauté internationale SADC zany iraka ny Nations Unies
fa isika ny tsy nanao premier pas, isika ny tsy nanokatra tsy nanao décret nanokatra io agent comptable io mba ahafahany l'État malagasy mampiditra amy loi de finance ny vola lotsoko na de temps partiel aza pendant 5 ans tsy maintsy vita l'indemnisation reo olona rehetrarehetra victime fa iraisinao am'izay tena grave aloha zay tena mavesatra mba alonao amin'ny na par tranche aza fa azavao ny vahoaka ity le zavatra ny fanarahana ka nonontsika mbola andala ammpanarenana de alone par tranche ohatran'izao ty na ny an'ny président Ravalomanana anao satria niazy tena be ny dégâts de niazy aloha amy deuxième année manomboko mandony any personne individu tsy personne morale fa personne physique raha tany Tomasina zany nge ankoatrany teto Antananarivo tany Antsirabe Vakinankaratra tena natsiraviny vary teo amy 100 000 tonnes vaky ny bro Tico Magro ankoatran'le vary voaroba mbola le vy rehetrarehetra nanaovana an'io Magro io aiza raha hitanao azy any amin'Île Maurice any amidy izy afaka mamarotra an'izany any amin'Île Maurice raha tsy olona amy fitondrana azavao ny vahoaka zay fa zamaky anareo anenjika ny faniry hoe ndonao mankaty anaovana fanadiadina ino atovy lanjamira ny fanadiadina eto amin'ny firenena izy le zay ko teo hoe hitantsika kilo d'or fotsiny na minina même à titre de témoin le olona ministre mpisolotoerina tsy nanaovana fanadiadina ka zay re hamaliko le fanotoninao hoe tokony hilatsaka fa izy tokony hilatsaka izy satria izy koa manana trosa miezinezina amy fitondram-panjakana aloavy io ka rehefa nalony fanjakana io ka tsy mandoany impôny izy zay izy voasakananao ny raim-bava alohan'ny amaranantsika mianaka ny ty fandarana dinika ty Andriamatoa vaovao Benjamin mbola manana fanantenana ve ianao zany ny hirotsahan'ny Filomarika Ravalomanana raha ohatra ka tsy zay zao ny zava-misy am'izao fotoana zao potika tanteraka tsisy ny demokrasia tsisy ny fahalalahana sahirana ny vahoaka sy ny karazany fotoana tokony hijoroana ve zao araka ny voalazako teo aloha tany misy olobe tsy miady zaza tokony hijoro za aloha midera eto général Désiré Ramakavelo reny ny olona tokony antsontsika ary tsy izy rery miantso ny général Désiré Ramakavelo ny tenako miantso ny général Ravalomanana Richard satria nafinaritra any ny teny nataony tamy volana janoary lasa teo tamy radio Don Bosco hoe nipetraka andray zao izy ny deuxième mandat ny président Andry Rajoelina tokony ifeheziny tsara am'izay ny olona manodidina azy tokony hitsahatra am'izay ty fitantanana gaboraraka ity présidentsika Richard Ravalomanana namoaka an'izay ary tena faly zay zany toetsaina tokony volena ary ty tsy ampoizinao zandry la faniry maninona moa ray aman-drenitsika ray aman-dreny Norbert Lar Ratsiraonina zay isorako manokana eto mitsipaka marin-drano ny kolikoly ataon'ny mpitondra kolikoly amin'inona izy io resaka volamena ny mahabe resaka eto ary mahatonga fanjakana tsisy vola mahatonga lasa ny vadika antsojay politika ny fitakiana vola fitadiavana etra noho ny fanjakana tsisy vola iny vokany so ihany fa raha nabavy lalatinina mamoaka azy efa 9 alina zao tanora miaina amin'ny fanaovana horonan-tsary mamoapady nohony avy amin'inony
tsisy vola ny firenena, tsisy orinasa mitsangana, ny tanora tsy anasa, ny firenena mijaly, loza de ity. Io fanakarana ny président Marc Ravalomanana mba isao aloha ny quartier eto Antananarivo mbola mandeha ara-dalàna ny rano fotsiny, za tsy mbola hitany destage. Io de fa mety anapoka crise sociale, mbola atosikinao amin'ny crise ny fanakaranao amin'ny président Ravalomanana, maro ny mpomba azy alahelo. Ka na ihetsiky président Ravalomanana io na tsy ihetsiky, manaya fa hitroatra ny vahoaka io tsy ho voatana, zay ny aiko. Ka amarana koa azy namana faniry misaotra nareo ato amin'ny radio MBS sy ny fahita lavitra fa ny Antanimora Sud ene vo tsy ampiray volana zay dahalo zato ny renana Afrika. Misy antony io, tsisy orinasa mitsangana manerana ny nosy, ny olo manam-pahaizana tsisy asa. Orinasa dahalo zato aomby 5 lasany, 10 andro taorinan'io dahalo 480. Mbola nandroba ndray tamin'ny faritra Antanimora Sud iny, omby 20 ny lasa. Hoaiza ty vahoaka ty eto Antananarivo renivohitra, raha anao mahita mpanendaka, mpandrava, Sintomahery, anosy zato ray, ao amin'ny Fokotany Lalamby, tsy lavitra Befoloha fa Tanambe andrenivohitra, voatery ny vahoaka sisa miaro tena manangana andro masom-pokon'olona. Ho avy ny tsy fisindrano quartier misy rano tena mandeha ngamba zao, ny anay 67, Ankorondrano, Ampefoloha, Ambatobe mba mandeha ny rano. Ambatobe ngamba mety mandeha ny rano satria any ny filoham-pirenentsika. Fa sisan'izay miakatra mahazo manomboka amin'ny lycée teknika Arialaroby ka tonga ny Androibe, 3 alina isan'andro lany mba nanontany ny ministre Tabera, mandany ohatriny isan'andro rahalahy amin'ny rano. Voatery hay mandany 3 alina isan'andro. Ivandry fotsiny ohatran'izay koa. Tsy lazaina tsony moa manomboka amin'ny pont Tanjombato mankany, enaka Raobato sy ny namany reny. Mividy rano ny olona isan-trano, mbola atosika amin'ny crise hanakana ny président Marc Ravalomanana fa tsy hitady maromaritra iraisina satria samy nanao fahadisoana. Manayaka mba teny atsipy ny tenako tamin'ny 18 novembre 91 efa nanao sonia ny convention panorama, fifandaminana zay nitariny général Désiré Ramakavelo zay isorako azy. Miaramila hainandamina firenena. Oka tsika samby eritreritra, tsy entinay hoe mianay ny fahefana zao andefasanay maramira anao sambola, tsy olana ke zany fa zany hoe afaka ampandroso firenena. Fa anao tsika samby andontratra andiny tena misaotra nareo ato amin'ny fahita lavitra MBS, zarao amin'ny olo-pirenena zany fa fitiavana ny firaisankina malagasy ny anaovana antsoava. Misaotra tompoko. Eny ary velo mpakasitrana n'Andriamatoa vaovao Benjamin isika ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika tamin'izao alina izao ary misy hatramo zany famerainana fahita lavitra sy amin'ny radio anasana antsika tsy hisaraka amin'ny fandarantsika satria dia mivoatra sy mivoatra ary mafana sy mafana ny raharaham-pinena amin'izao fotoana izao dia mametraka ny veloma ary makasitraka ny teknisianina ny tenako veloma.